Iakatra eny ambony kianja kosa indritsika manomboka eto mbola ao anatin'izay tontolo ny baolina kitra izay ihany. Tolakandro Notanterahana tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina ary sy ny lalao famaranana ny fidina tompon-daka ny section ny intersection lalao sokajy diviziona faharoa izy ity ka ny ekipan'ny AMFC avy ny Ambohidratrimo eny ary no voaositra tompon-daka izany. Tamin'ny samavesatra efatra no oatra no nibatany ekipan'ny AMFC ny amboary mandritra ny famaranana ny intersection sokajy diviziona faharoa eo amin'ny taranja baolina kitra eto Analamanga natao hitolakandro tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina. Ny ekipan'ny DSM no lavin'izy ireo tamin'izany. Teo fidirana voalohany dia efa nitarika tamin'ny saray no oatra ny ekipan'ny Ambohidratrimo izay miakanjo mainty. Mbola nampian'izy ireo telo izany baolina tafiditra izany teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Tombony ho an'ny ekipan'ny AMFC tamin'ity lalao ity ny fananana mpilalao efa zatra toandron'ory sy lama ary mbola kely. Ditsakilany kosa dia hita mbola tanora loatra ka zary manafangaro ny maika sy mikropaka ny mpilalao avy eny Atsimondrano. Ireto ekipa roa ireto izay marihina fa samy miakatra ao amin'ny sokajy Ligue 2 eto Analamanga avokoa amin'ity taom-pilalaovana ity. Taoriana famaranana kosa dia nisaraka ady sahala 3-3 ny ekipan'ny Ligue Analamanga sy ny ekipan'ny mpanao politika fair play dia ireny lalao ireny ihany koa no nentin'ny Ligue Analamanga taranja kitra nanokatra ny taom-pilalaovana 2024 tamin'ny fomba ofisialy.